Filomary Karavalomanana ampy izay ny fampahoriana vahoaka sy ny fanaparam-pahefana. Mpianatra Katso iroso amin'ny fitokonana ao arian'ny 2 amin'ny fitopolora. Karaman'ny orinasa mpanao lalana tsy mbola misy vahaolana aloha hatreto. Amin'ny kafaliana sy ampitiavana indray tompo klasy tompoko vavy no itsidihako ny tokantranonao amin'izao hariva izao miarabanao. Tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao ampanajana sy ampitiavana ary ny tenako anaraka izany sy hatramin'ny farany. Ampy izay ny fampahoriana sy ny fanaparam-pahefana atao amin'ny vahoaka ho ny Filomary Karavalomanana androany tao anatin'ny fandarana manokana izay nataony miantso firaisan-kina ny tenany mba entina manavitra ny firenena ao anatin'izao jadona miatra amin'ny firenena izao. Zermainy Menjanary sy Toky Ramarla. Ampy izay ny fampahoriana sy ny fanaparam-pahefana atao amin'ny malagasy hoy ny Filomary Karavalomanana androany. Hita tokoa mantsy fa gisalay mangalaketsa ny fanjakana Rajoelina ka izy efa mangalatra sy tsy mpanara-dalàna indray no miseho avava ankehitriny. Tsy misy ny fijerena ny tombontsom-bahoaka, asehony mihitsy fa fanjakana tsy refesy mandidy ary mihevitra ny ho mandrakizay eo amin'ny fitondrana io. Profo mivaingana ny zavatra nitranga tao Antsirabe ny farany herinandro teo. Nanao fangatahana ny olona tsy namaly izy, tsy niteny, tsy nivolana. Tapitra ny fotoam-pianana dia hoe andao ilany enina ihany mba anatona ny tompona ndraikitra mpahefanana ny préfet zany. Eo amin'izay nariririry amin'ny préfet tonga avinareo amin'ny efatra, tonga avinareo amin'izao, tonga avinareo amin'izao. Niasa niaraka tamin'ireo préfet ireo ato taloha. Solon-tenam-panjakana any amin'ny toerana iny ianao. Dia ianao ve dia tsy eritreritra mihitsy hoe tapitra le 72 heures izay nomenany reto tokony efa tsy mamaly zany dia ekena. Faharoa ny fandavanao an'izy dia laza tsotra fotsiny no ny antony ara-pilaminana ny sécurité. Fahatelo tsy ara-dalàna fa nanan'olona ry amin'ny tany mifefy ry ambadika ery no laza hoe andalina roany manao ngahanao io. Dia nio tsara ihany raha mahay lalàna nareo zay koa mba mahay samy mahay zany raha ohatra nareo milaza mahay. Tsy mety zany manany ianao ny mahay ianao miaraka amin'ireo mpitandro filaminana sy ny OMC ireo. Nitokavina amin'ny efatra. Azo mahariva tonga tany daholo reo le solombavam-bahoaka. Teny tsotra fotsiny ty sy ny avy ty fitilo izy ty. Tsy fanakanana amin'ny mahasa ny mpitandro ny filaminana. Manao barazy amin'ny lalam-pirenena akory ny sakana izay atao any Filomary Karavalomanana ireny. Tsy vao androandry no niseho izany fa isaky ny mandeha mivoaka Antananarivo ny Filomary Karavalomanana dia misy foana io sakana io. Hatrany am-piangonana aza dia aseho ny fanjakana Rajoelina mihitsy io fanaparam-pahefana io. Ity fitondrana ity no fitondrana tsy nahay nandeferana indrindra. Tsy fanajana fa nitsakitsahana lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany. Ary ny tenenina tamin'ny voalohany laza hoe tamin'izy mbola kandida. Tadidiko tsara le toerana teny amin'ny TV milaza hoe ry zany lany dia manaiky anao ato filoham-panohatra président Filomary Karavalomanana. Hay ve hoa nanaja tsara, niandry tsara. Hoy aminareo hoe tena efa mihoatra amin'ny fefy. Tsy hita tsoa izy lazana azy satria fa nitsakitsahana ny zo maha olombelona ny olombelona ny zo fototra ananan'ny vahoaka malagasy ananako. Tsy vitan'izay fotsiny manana statut ma ancien président mahafantatra an'izany zahay. Jereo tsara nge ty pacte ny international relatif au droit civil et politique ty zay isoniavany Madagasikara tamin'ny fa 1 Jona 1 700 nanao siniany ty Madagasikara ary efa vita sini ty zany dia manaiky zay voalazany titsika hoe ny olom-pirenena rehetra dia manana zo ivezivezy amin'ny taniny ary ihany koa anao hevitra ny kalalahana. Ireo rehetra ireo dia voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana avokoa ny andininy 10
faharoambefolo aly fahefatrambefolo ary takiny ny fitsipika anatin'ny antemera-pirenena ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka no reo zavatra nitranga rehetrarehetra eo ny atokotimo sy ny eremidemina dia manameloko tanteraka ireo endrika fanapara-pahefana ny fiantsina ny raha-matahora ataondreo mpanohitra atao amin'ireo mpanohitra melohana amin'ny fomba rehetra entitra ny fanakatsakanana sy ny fandrarana mba tsy laza hevitra atao amin'ireo mpanohitra ary tokony ajaina toy ny andrak'Andriamaso ny lalam-panorenana melohana mafy ihany koa ny fampiasana ireo mpitandro filaminan'ireo ho herim-pamoretana iarovana ny tombontsoan'ny mpitondra sy ireo olombitsy miara-miasa aminy. Fanandritra ny fandarana miara-manonja manokana nataon'ny Filomary Karavalomanana izay hatrany no nilazany sy asiana nanaovany Antsoavo amin'ny mpitandro filaminana mba tsy hanaiky atao fitaovana politika intsony. Samy mahatsapa mantsy ny rehetra arita baribary fa lasa fitaovana politika ireo tandroka ary nivozana ankehitriny sy Asin'Andriamalala sy Toky Ramarila. Miantso ny mpitandro filaminana tsy ankanavaka mba tsy hanaiky atao fitaovana politika ny filoha mpanohatra sady filoha nasionaly ny Antokotimo Mary Karavalomanana. Ataon'ny mpitondra anaovana raha-matahora amin'ny mpanohatra matsy ireo mpitandro filaminana ireo ary ampiasain'ny mpitondra ho an'ny tombontsoan'izy ireo manokana ny mpitandro filaminana izay tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary tandroka ary ny vozona saingy ataon'ny mpitondra fitaovana politika izy ireo. Koa noho izany manao Antsoavo amin'ny malamila ny polisy ary ny zandary tsy hanaiky atao fitaovana politika sy herim-pamoretana fa aoka ny tombontso-pirenena no atao loharana tombontso-pirenena no atao ambony satria hiaro ny vahoaka sy ny fananana nareo ary tsy izay tsy mahalala an'izany ny olona rehetra fa amin'izao fotoana izao tsy izay ny zavatra mitranga freo le olona tsy mahalala ny baiko zay tsy mitana ny commandement dia samy mahalala koa fa mafy mahazo azy samy nareo mieritreritra tsara hoe mety ve zay ataoko zao e fa tokony sahijoro ianareo milaza hoe ty kosa tsy izy. Ny firaisan-kina no hery ary izay mitambatra vato tena ilaina ny firaisan-kina ny malagasy amin'izao zava-misy eto Madagasikara izao. Ampy izay ny raha-matahora sy ny fahantrana ka miantso ny firaisan-kina ny samy malagasy nisy filoha Mary Karavalomanana Asin'Andriamalala sy Toky Ramarila hatrany. Fahantrana tsy mbola nisy toy izao tao anatin'ny 10 taona no mianjady amin'ny vahoaka malagasy noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana. Ny fanranana ny harem-pirenena tsy lazaina intsony ary maro ny kolokolo mitranga eto Madagasikara ary ny tena mampiavaka izao fanjakana Andry Rajoelina izao dia ny fampisehoany ny fahalemeny amin'ny alalan'ny fampiasany ny mpitandro ny filaminana ho fitaovana politika. Izany rehetra izany no anisan'ny anaovan'ny Filomary Karavalomanana antso ho an'ny vahoaka malagasy. Kaoka atambatritsika ny hery satria ny firaisan-kina no hery sahiny joro ho tombontsoa imbonan'ny malagasy rehetra milaza aminareo tsara mihitsy ny aho fa raha isika izao ny samy milaza fa hoe tsy hanaiky an'izao ny 9 isan-jato malagasy amintsika miresaka zao dia fa tena tsy manakanokoana olona vitsy dia vitsy zao fa vitsy mampiasa amin'ny fitaovam-piadiana mampiasa amin'ny volany a jery ny tombontsoa manokana ary tsy vitan'izany ihany a tsy avelako mipetraka eto mihitsy ty fa anoratra azy zao dia hosony avy koa ho aparitako retany ho ren-danitro ty tany ho ren-danitro iaho amin'ny anaran'ny mpanohitra ny RMDM milaza hoe appel ho citoyen ho ataoko any dia resahako mihitsy reo amin'ny andarako mihitsy resahako mihitsy reo communauté internationale-ndreo a mba hijery atsika fa tsy hitaza-potsiny mba ilaza zay azony atao hoe zao ny zavatra mitranga reto ny sary ampiarahako aminy a ty oa ho alefako amin'ny teny frantsay ty solazana teny gasy reo ty oa misy fanambarana zay nataoko filazana antso fanambarana na filazana na antso nataoko tamin'ny vahoaka malagasy fa efa tsy rariny intsony ny zavatra mitranga aty Madagasikara tena miantra tanteraka eto ny didy jadona ary io tsy vitany hoe le mpitondra rery ihany fizy menakavy manao didy jadona dao zay tiany atao tany tsisy lalàna e. Androany moa tena nanao Antsoavo
ho an'ny vahoaka malagasy ny filomarika Karavalimanana tamin'ny alalan'ity taratasy ity. Iarahan'ny rehetra mahita mantsy fa lasa lahara-pameha ny mpitondra ny fanenjehana ny mpanohitra. Mandika ny lalana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona sy ny fifanekena iraisam-pirenena momba ny zo sivily sy politika izay nankatoavin'ny Madagasikara tamin'ny taona 1970. Eo ihany koa ny sakatsakana sy ny atsunjay ataon'ny mpitondra amin'ny mpanohitra. Noho izany antony rehetra izany dia miantso ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ity filohan'ny mpanohitra ity ijoro sy anohitra ny tsirariny ary ny fahantrana. Nosony ny filomarika Karavalimanana moa ity fanambarana ity ary ampahafantariny eo anatrehany sehatra iraisam-pirenena. Eo amin'izay pejy raharaham-pirenena izay hatrany dia nahintsiny avy eo anivony Antokotrikafo nanao fanambarana mikasika ny famerenana ireo nosy malagasy izay gazany frantsay amin'izao fotoana izao. Tsy misy antenaina hoy ny antoko raha ireo mpitondra amin'izao no andrasana amerina izany fa ankilany ihany koa dia notsindrina izy ireo ny mahakasika ny mazava-dehibe ary ny tokony tsy maintsy rosoana amin'ny fikaonam-pirenena mialohan'ny fifidianana. Avitra Rasolondehibe sy Mathieu Prince. Tsy misy hevitra mazava mihitsy avoaka ny fitondram-panjakana mikasika ny fitakiana sy famerenana ny fitantanan'ireo nosy malagasy ho an'ny fitondrana malagasy aloha hatreto. Miankina tanteraka amin'ny frantsay ny fitondrana amin'ny resaka fotodrafitrasa sy ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena. Mazava ny fanambarana tsy tokony isika malagasy mihitsy no andeha andoha vola indrindra amin'ny frantsay satria antsika ny tany. Izy zany raha jerena aloha hatramin'izay ka hatramin'izao dia ny frantsay zany no mametraka ny calendrier rehetrarehetra ifampiresahana. Dikan'izay miankina amin'ny frantsay ilay fifampidinihana mahakasika ny nosy malagasy. Efa lalany makany amin'ilay fiaraha-mitantana na le hoe co-gestion ny mpitondram-panjakana matao fa izy tsy mivaky fotsiny satria matoa ianao miresaka hoe misy investissement nataon'ny la Frantsa ao. Dikan'izay zany rehefa miteny hoe zany frantsay hoe vitanareo hoe zany mamerina ny vola efa nampiasaina tao dia mazava ho azy fa tsy afaka merina an'izany ny mpitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Izany le izy hoe raha ho anay tozy izy zay hoe ny vola rehetrarehetra niditra tamin'ny kitapo-mbola frantsay tamin'ny alalan'ny fibodona an'ireo nosy malagasy ireo dia tokony ho takiana amin'ny la Frantsa, tokony ho averiny amintsika izany fa tsy ny mpitondram-panjakana indray ny teny hoe tsy maintsy jerena ny investissement nataony teo fa izy moa no naniraka ny la Frantsa andehanao investissement tao tsy naniraka an'izay teo. Dikan'izay tsy misy lalàna koa miteny fa rehefa nanao investissement tao ianao dia anao ilay zavatra itsakilany dia tsy manatsafidy ny fitondrana fa tsy maintsy miroso amin'ny fikaonam-pirenena mialoha izao fifidianana izao. Tsy ny fikafika amin'ny mety ho fangalaramato izay efa ahihiny rehetra ihany no hodiniana amin'izany fa ny fiatrenana ny ao aorianan'ny fifidianana ihany koa ka ohatra amin'izany ny fiarahana mandinika ny lalàna amin'ny feno fifidianana. Tretra seza mihitsy zay eo ambadiky lisy satria misy koa manko tonga dia voy an'izay hoe ifampizara toerana indray ve zany tsia na hoe hanemotra ny daty ny fifidianana indray ve zany tsia. Tsy izay le izy fa tokony alamintsika aloha mipitsipitsy rehetrarehetra mahakasika ny fifidianana mialohan'ny rosoana any satria tsy vitany tsy tokisana ny fanjakana fa tsy tokisana ihany koa ny rafitra amin'ny fean'le fifidianana dia ny CENI zany tsy tokisana ihany koa ny ACC zay ny hevitry ny Otrikafo moa zany dia mazava mahakasika an'ireny hoe raha izay ny eo amin'ny toerana dia amin'ny fotoana itondranay zany dia efa resahanay le izy hoe tsy hisy an'izany foananay zany ACC sy CENI zany fa fifidianana zany tokony fanjakana no mikarakara azy. Nitondra ny fijery mikasika ny olona solika maneran-tany noho ny ady ataon'ny Russia ao Ukraine ihany koa ny antoko androany. Mila mandray andraikitra ny fitondrana fa tsy manao be marenina ary tsy tokony anaiky ny fifezan'ireo mpamatsy solika fotsiny. Mila manome lanja ny fampivelarina avy ato anatiny ihany koa ny vahaolana aingana afaka ialana amin'ny fanangejana ho hatrany fanazavana. Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray dia tonga ny joro nanoloana ny trésor atetsy Antaninarenina androany ireo orinasa mpanao lalana manaitra trano ny fitondram-panjakana izy ireo satria dia tsy mbola nahitam-boka ny fitakiana izay natao hamomba ny karama izay mbola tsy voalo efa ho roa taona mahery izay. Avitra Rasolondehibe sy Mathieu Prince hatrany. Mandoalika tanteraka ireo orinasa mpanao lalana tsy mbola nisatra amin'izao ny valan'ny fitarainana sy ny antso nataon'izy ireo mifanandrify indrindra amin'ny tsy fisitrahan'izy ireo ny karamany efa ho roa taona mahery izay. Karama izay mitetina 3.30 miliara ariary mitsinjara amina orinasa manodidina ny 450. Ny asa rehetra efa natao dia efa vita fitsirihana araka ny tokony ho izy ho hatrany izy ireo. Zao mbola tsy paye ihany zay, mbola tsy nahazo vola zany zay satria hoe ny any amin'ny présidence zany tokony hanao main levé amin'ny
paiement anay suspension na paiement satria ny any amin'ny trésor zany tsy afaka mandoa anay raha tsy misy an'izay main levé avy any présidence zay dia ihany le fotoana efa enimbolana zay taorinan'le hoe ananganana an'le comité paritaire interministériel dia mbola tsy azonay le vola hatramin'izao zany. Maro tamin'izy ireo ihany koa ny mindram-bola na ahafahanana natanterahana ny asa. Tsy misy ny vahaolona matipaika fa fandrirarana trano no mahazo azy ireo. Manahy ireto orinasa mpanao lalana ireto satria ny karaman'izy ireo tsy voaloha nefa ny fanamboaran-dalana etsy sy eroa mitohy hatrany. Famonoana tanteraka ny orinasa malagasy izay mijoro no misy amin'izao fotoana izao ohatra ny fanambarana. Miantso ny tompona andraikitra izy ireo mba hamaly aingana dia aingana izao fitaranana izao. Io ane ny mahagaganay hoe midradradraina foana hoe hanampy ny orinasa malagasy hananganana zao rehetrarehetra zao nefa mitsangana ndray ve vonoina zany misy 3200 entrepreneurs zany firy ny olona ampiasainy zany 200 et quelques entrepreneurs ny olona anankiray manana zanaka firy manana piasa firy ny dossier mivezivezy efa tany amin'ny trésor satria nisy fampitsaharana ty alefasy koa taratasy fa mahana n'le fampitsaharana zay zany hoe tadiavinay hoe le main levé araka ny tenin'ny zandrilako teo zay zany ataovy ny main levé fa nona koa zany ny zanakare. Toa feo mandeha tanam-panginana ireo mpiasa mitaky ny zon'izy ireo hatrany ny filazana fa efa andalam-pikarakarana ny tompona andraikitra. Tsy izany anefa ny zavatra hita fa toa lasa fahazarana ny mahita ireo fitokonana etsy sy eroa. Taraina tanteraka ireo mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Faniatrana nanoloana ny lapan'ny tanàna Analakely sy ho atoandro io ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina Analakely tsy manaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany ary mitaky ny ampitantana ny tanàna Antananarivo hitady vahaolana maharitra araka ny fanampanantenana azy ireo mba tsy hanapahana ny asa fivelomana Andomeratina sy Mateo Prince. Urakoraka, tabataba, mitaky ny toizan'ny asa fivelomana ireo mpivarotra amoron-dalana tetsy Analakely. Teo anoloan'ny lapan'ny tanàna no nanaovan'izy ireo ny hetsika. Nanehoany sy nanairan'ny tompona andraikitra sy ny mpitantana ny tanàna hijery vahaolana maharitra ho azy ireo araka ny fanampanantenaina azy tamin'ny fampelezan-kevitra dia nanamboarana ny tsena ho azy ireo. Velo taraina ary miahiahy amin'ny fivelomana ny mpivarotra satria esorina amin'ny toerany izay nao mafisin'izy ireo fa andohavan'ny vola. Ary efa nisy fifanarahana tamin'ny commune nangataka nisy ny fifampiresahana ny mpivarotra saingy no lavin'ny tompona andraikitra hatrany zany. Ninona zany fampiresahana dia mampiantso anay foana zareo so nefa zay tsy ampanatsony zareo fa tonga dia ravany zareo dia natonga ao ary zay mitady fampirarahana amin'ny zareo tonga dia akatony zareo tompoko ny varavarana mandotoka ara-dalàna zay dia zay nanao ny jaune io 2 800 nanao ny jaune io fois 18 matoa zay nanao an'izany tsy fanananay vola fa mba teo ao amin'ny ara-dalàna zay dia zavatra angatanay zany avelo zay verina amin'ny ara-dalàna fa tsy misy hoe jaune sasany avela mivatra dia jaune sasany tsy avela mivatra. Zay mandoa ekolazy na mpianatra mindrana vola amin'ny banky ohatry ny olona rehetrarehetra ihany zany mandoa fatrano misy mandoa fatrano nefa ny any tsy avely zay hivatra efa impiry zay nasaina karakara dossier na ny any fokotany ary gaga hoe inona foana le dossier karakarainay zay ampanaovy dia ataonay daholo asainy zay mividy loko amina million vidy le loko azy zay no mandoa an'le vola fa tsy ry zareo tsy mbola misy foto-drafitrasa hoe amindrananay fa tokony zany mba avely zay hivarotra aloha fa rehefa misy ny fandaminana hoe aty zay manaiky zay tompo fa mbola tsisy le izy nefa zay efa esorina misy ny ampivarotana misy ny tsy ampivarotana tsy hoe velominay amin'inona zany le zanakanay dia mangataka zay ao amin'ny zareo rehefa misy ny toerana amindrany anay dia afaka mifindry zay fa mandrapahavahan'ny problème ny zareo zay amindrany anay velo aloha zay hivarotra tsy manaiky fampiresahana tsy manaiky fifonana sady tsy manana tiken'olona efa nareo lasa zay délégué party no ataon'ny ankizy mahazo mahitsy tonga ao ianao adiny 5 tsy ampidirina ao anaty birao fa mipetraka fotsiny tsy afaka mandray anareo zay tompo tsy afaka mifampiresaka fa tapitra ny varovolana lazaina zay fa viretra lazaina zay fa tsy manala vato lazaina zay fa tsy mahalotike lazaina ny daholo nefa zay efa vona hoe ameo herinandro ary zay aza sina mpamafalalana eny aminay aza sina mpiasan'ny commune manao piqué eny aminay fa ho fehezinay tsirairay avy re olombelona anay ireo tsy manaiky an'izany fifampiresahana zany izy fa tonga dia miala fotsiny nareo tsy misy tsony tsy manaiky anareo tsony zay zay tsy iresaka aminareo tsony ohatrany hoe ditoko fe lehibe fotsiny atinge tsy mitovy amin'ny any an-dafy tsy afaka atao ohatry ny jaune any an-dafy tiako hoe atao malalaka fa malagasy mahanitra.
tsy mbola hita treto ny vahaolona matipaika izay nampanantenana tamin'ny fotoan'ny fampelezan-kevitra ifatarazy eo amin'ny fitondrana misy ankehitriny sy ireo mpiaradia aminy mihitsy ny fandrirarana ireo vahoaka madinika ny asa sy ny famoronana asa tsy misy mandady arina tanteraka ny vahoaka malagasy raha toy izao hatrany no mbola iainana. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray araka ny fanolazain'ireo mpianatra eny Ankatso mikasika ny fiatoan'ny fampianarana eny an-toerana dia niroso tamin'ny fanomezana fehi-potoana hamahana ny olana izy ireo efa andohalika ny ranombary hoy izy ireo ka takina ny tokony sy hamerenana aingana ny fampianarana Afitrasolondehibe sy Mateo Prince. Taorian'ny fifampiresahana sy ny fifandiniana teo amin'ny fikambanan'ny mpianatra rehetra ny anivon'ny anjerimanontolo Ankatso dia nanao fanambarana izy ireo mikasika ny fiatoana lavareny eo amin'ny fampianarana ka nanome fehi-potoana ireo tompon'andraikitra rehetra manomboka raha-pitso mba hamahana ny olana faran'izay aingana. Raha toka tsy misy ny famalinan'ny antson'izy ireo dia iroso amin'ny fitokonana ny mpianatra rehetra araka ny efa nolazain'izy ireo hatrizay. Mamero amin'ny fitopolo ora manomboka raha-pitso ho an'ireo tompon'andraikitra ambony izay mpianatra mba hamahana ireo olana rehetra mampikatso ny anjerimanontolo. Rehefa tapitra ny fiam-potoana ka mbola tsy misy ny vahaolana dia hiditra izahay amin'ny fitokonana eto amin'ny nivon'ny Université Antananarivo. Tsy nahafa-po ary tsy mifanaraka amin'ny fitakiana ataon'izy ireo ny fifampiresahana izay natao niaraka tamin'ny CSS. Miady tanteraka ny fampianarana efa ho roa volana latsaka izay. Ny fampianarana izay efa tsy mandeha amin'izay loaniny manahitra any izy ireo amin'ny mety isin'ny taona fotsy. Mazava ny fitakiana dia niverenan'ny mpianatra indray eo ambony latabatra. Efa nampiantso anay ny filohan'ny CSS ny fivorina ny arahanay tamin'ny CSS dia la izy fanazavana n'ilay lalàna fotsiny nazavain'ny CSS taminay ilay lalàna dia nangataka tamin'ny association pédagogique ary zareo hoe aparitaka eny anivon'ny mpianatra ilay lalàna zany hoe alefa eny anivon'ny mpianatra mba hahafantaran'ny mpianatra rehetrarehetra mahakasika an'ilay lalàna dia efa namenay amin'ny mpianatra ilay lalàna kanefa izahay tsy miditra loatra amin'izay resaka lalàna izay fa nifantatra mpianatra zany hoe mila mianatra farany ny mpianatra matsy hoe mianatra ambony latabatra izay ihany nifantatry ny mpianatra misy vatsom-pianarana manosika anay hoe amin'ny resaka fianaranay etỳ fa izahay tsy miditra amina resaka lalàna zany hoe izahay ary tonga dia efa valiana eto le izy hoe tsy miaraka misesesy izahay ary tsy miaraka amin'ny fanjakana fa izahay ireo ray aman-dreninay daholo averina ihany le efa fanambarana nataonay hoe ray aman-dreninay ny sesesy ray aman-dreninay ny fanjakana ka mangataka amin'zareo izahay mba hampandianana sy hamahana an'ireo olana rehetra misy ety amin'ny anjerimanontolo. Miamienjana ny tady eo amin'ireo mpianatra izy ireo hatrano no mizaka ny vokatry ny olana maro misehony amin'ny anjerimanontolo. Isan'ny fototry ny olana hatrano ny fanjakana izay heverina afaka mamany olana kanefa atao variana amin'ny zavatra hafa hatrany. Fa nitokona nanoloana ny toeram-piasany teo amin'ny tropika Mada andraro androany maraina ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity mitaky ny rariny ireo mpiasa tranainy fa tsy ny mpiasa vao niditra indray no azo tombotsoa mihoatra hoy izy ireo teny toerana ihany koa moa ny sendikany mpiasa nandamina ny raharaha Ravirazafa Mahenina sy Tahiriny Aina. Namiteraka korotana teo anivon'ny mpiasa ny note navoaka ny orinasa iray teto Andraharo. Taratasy izay nanambara fa tsy mitovy ny asa sy ny karama ho an'ireo efa mpiasa tranainy sy mpiasa vaovao vao niditra. Ireo vao niditra izay manana toerana ambony kokoa noho ny mpiasa izay niasa amin'ny 10 taona teo anivon'ny orinasa. Izy zany raha vao miditra dia ataony zareo commando le izy. Zay ny fomba anovainy an'le classification an'le kizy to dia OS3 zany le olona vao nefa reo raha machine ray no entiny ao anatin'ny orinasa io. Nefa zay mitondra machine firy 10 taona za zao niasa tato mbola OS1 ihany tsy miova mihitsy zany ny anako. Le système na recrutement am'izao zany hoentina amin'le hoe kosa commando le mpiasa zany hoe polyvalent dia natao ambonimbony ny classification fa le mpiasa efa plus ancien zany lasa léger satria lasa ambany le izy. Or nefa le recrutena commando tsy mahavita amin'ny performance an'le tranainy dia lasa démotivé le mpiasa mode de service na voaka dia le tranainy mampianatra dia le recrutena natao ambony lasa ambony be nefa performance zany par rapport à le tranainy very dia zay logika be le fitokinan'le mpiasa satria avy amin'ny note de service ny afisenan'le classification ary niteraka le
discrimination na fanavakavahany le fomba recruten'le commando zany raha vao miditra le mpiasa hoe atao hoe commando ça veut dire ohatrany hoe polyvalent mahay le machine rehetra fa ho an'ny zareo le make-up zany sy le finition tsy tafiditra zany hoe lasa misy fahafantarana zany hoe akaikikaiky kokoa an'le mampiditra le izy dia atao ambonimbony le izy. Tsy ampy ny fifampiresahana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Mandrahona ny androka nefa ilay orinasa noho ny fahasimboana fitaovana vokatry ny fitokonana. Nisy ny fifanantonana teo amin'ny tompona ndraikitry ny orinasa sy ny syndika saingy mbola tsy voavaha izany. Fanotenenina atao amin'izareo androany hoe misy resaka zon'olombelona voakitikity atao anatin'ity tokony tsy hoe fandroahana fahobe zany ntsony nataon'ny orinasa fa tokony mivery misy responsabilité ny orinasa izy ity dia tokony miverina miasa zany ny mpiasa zay tsy hita tany anatin'ny resaka caméra hoe nanao agression physique na nanimba zavatra fa tokony miverina miasa fa sary fotsiny tokony omena azy hoe aleo miverina miasa ny mpiasa dia larby zany tsika mijery ahoana ny fanapaha-kevitry ny orinasa satria tsy azo atao zany hoe amin'izao situation politique eto Madagasikara mikorotana ohatran'izao ny fiainan'ny olona rehetra olana nefa dia mbola ny mpiasa koa no akorotanina ohatran'izao satria io le resaka affichage io ka misy responsabilité ngeza be mihitsy hoe manao affichage ianao dia tonga dia affichage manavakavaka no ataonao normal dia andraikitra zany dia zay no mahatonga hoe midina ohatran'izao zay mifampiresaka soa ihany fa nandray zareo ary afaka nifampiresaka dia hita ny vahaolana amin'ny larby zany fa tsy azo ekenany hoe ho atao fandroana hoe roasina fahobe zany ny mpiasa tsy azo ekeny zany satria tany misy lalàna ty ho hitantsika eo koa moa zany hoe hiditra amin'izay hoe zareo samy mba hanaraka zay fampiresahana hoe aleo miverina miasa ny mpiasa rehetra zay sazy afaka omena fa izay tratra ny caméra hoe tony tena nanao fanombana agression ohatran'ireny zay normal afaka miditra ao anatin'ny codis izy avy eo. Mandalo vanim-potoa tsarotra ny firenena amin'izao. Krizy ara-toe-karena sy ara-tsosialy izay miantraika amin'ny vatana amin'ny ankamaroany malagasy antony mahatonga ny korontana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina saingy tsy hita mitondra fanjakana izany. Betsaka ireo efa tsy anasa mbola misy ihany ireo rahonana roasina raha mitaky ny zony. Any amin'ny faritra loatra mangoroany kosa indray dia misokatra ofisialy izay amin'ny herinandro ity ny tao-panangonam-bokatra taona 2024 2024 ao amin'ity sy faritra ity miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny Itatsaha manoloana ny fitotongana ny vidim-bokatry ny Itatsaha ny solombaham-bahoaka voafity tao amin'ny sy distrika Anamparafaravola Solohery sy Rabekitsana fanampanazavana. Manoloana ny fanombohan'ny tao-panangonam-bokatra 2024 2024 dia miantso ny fitondram-panjakana mba hitady vahaolana makasika izao fidinany ny vidim-bary ny tantsaha izao ny solombaham-bahoaka voafity tao Anamparafaravola Rabekitsana sy Lofohery no mareny fa maro ireo vesatra nahazo ny tantsaha izay vao navita ny fambolena raha tsy resaka fotsiny toy ny zezika sy ny sisa. Makasika indray kosa ny lafiny tamberim-bidy izay alain'ny commune sy ny faritra dia ny tamin'ny taondasa ihany no nitazomina zany hoe 50 ariary ho an'ny akotry ka 30 ariary ho an'ny faritra ary 90 ariary ho an'ny commune ialan'ny vary ho an'ny vary fotsy sy ny apombo dia 30 ariary no alaina isaky ny kilao ka 50 ariary avy ho an'ny commune sy ny anivon'ny faritra. Ireo tantsaha ireo dia nisedra fahasahiranana tamin'ity taom-pambolena ty satria nisy ny fiakaran'ny zezika, nisy ny fiakaran'ny hofatany indrindradrindra ny dépense rehetrarehetra na tsy lazako fotsiny hoe niretsaka didiny vary dia niakatra ny gasoil koa mbola hiakatra ka tokony hijery paikady nareo na misy mesure exceptionnelle raisinareo anivon'ny ministère en commerce mba ampiakarana kely ny vidin'ny vary satria ny vidin'ny vary zao amin'izao tsika miteny zao dia manodidina 700 ny any amin'ny commune sy ny fokotany rehetra any mijaly mitaraina ny tantsaha ary mampikaikaina ny tantsaha satria fotoana fohy fotsiny nge no anana ny tantsaha iaina amin'ny resaka vary io tokony atao teromboririna ho ity sombam-bahoaka ity ny fifidianam-bary ataon'ny mpandrana ka sady tsy abotry ny reniny no tsy ankahihan'ny zanany.
Ny pejy ny fanatanjahantena no fanoizatsika ny fampalalam-bavao asaika misedra olana ny akamaroan'ireo federasiona malagasy mandray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy tohana ara-pitaovana sy ara-bola raha tsy izany dia alaina baraka ny ivelany toy ny manjony taranja tsipikanety be izay voasazy tsy handray anjara amina lalao iraisam-pirenena mandritra ny fotoana maritra. Ravorazafy-mahina sisa tahiriny aina. Sasatra ny miarina ireo federasiona malagasy noho ny afitsoko mitondra fanjakana amin'ny fametrahana minisitra tsy mainty tokony ataony ary tsy manohana korona kely azy ireo atleta malagasy. Afindra ministera trany ny olona iray izay hita fa tsy naomby nataiza no nisy azy nataiza. Simba tanteraka ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy ny taranja tsipikanety be izay voasazy ary tsy afaka nandray anjara tamina lalao fiadiana tompon-daka eran-tany satria tsy nalohan'ny fanjakana ny anjara tamin'ny fiampiatranoana ireo delegasiona raha namonjy lalao iraisam-pirenena. Ny taranja tolony indray izay anisany mitondra avy ihany koa ny vonahim-pirenena mitaraina tsy fampina fitaovana sy tosika omena ny atleta. Tsy elakory vitsymonja ireo afaka niatrika lalao iraisam-pirenena tamin'ny taranja tolona noho ny tsy fananana sarandalana satria ny antotena. Ny an'ny federasiona hafa kosa naleon'izy ireo mitady fidiram-bola hafa ho an'ny mpilalao toy izay iantehatra amina fanjakana tsy manome lanja akory izany fanatanjahantena izany. Ho fiatrena sady lalao maneran-tany ny taranja rugby izay ataon'ireo Ladies Maki ny volana septambra ho avy izao Afrika Atsimo. Nivoaka omaly ny fanaminy izay amidy 3 alina ariary. Izany no any hitan'ny federasiona ianto amin'ny ampahany delegasiona. Iaraka amin'ny resaka publicité sy ny fiaraha-mivarotra amin'ireo hatrany amin'ny sport sy ny anona rehetrarehetra mpivarotra rehetrarehetra zany dia iaraka nidana malagasy mivarotra amin'ireo maillot ireo zany ho an'ny ankizy izay andeha hanao ny coupe du monde amin'ny septambra any Afrique du Sud. Tsy azo atao sorony ireo atleta mahavita be ho an'ny firenena sangany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fivoarana ho azy ireo izany no laza ihany koa ny Madagasikara ny ivelany any. Ny laza ny filoha fa hanome ny lanja ny tanora saingy ny fanohanana ireo atleta malagasy aza tsy misy. Maikery ampiantso eny Avolora vao misy fandresena. Tsy mahagaga raha mitotongana ihany koa ny tontolom-baolina kitra izay nampidirana resaka politika. Soloina ny mpanazatra izay lazaina tsy mahomby kanefa nampiteraka tsy fitoviam-pijery ho an'ireo mpilalao. Raha nilaza tsy lalao anatin'ny ekipam-pirenena bareny Madagasikara intsony Abelanise. Nanao fanambarana ihany koa i Carolus fa tsy afaka hiatrika ny andro voalohany fifantsanana kanina 7-2 noho ny ratra nahazo azy. Inona nefa nataon'ny mpitondra? Zavatra tsy nisy tato anatin'ny 10 taona izany hoe atleta mianto-tena sy federasiona voasazy amataonan'izany. Eo amin'ny pejy maresaka iraisam-pirenena kosa indray tsy ampy ny mpitsabo ao amin'ny hopitalim-panjakana any Frantsa amin'izao fotoana izao. Miantso vonjy ny mpitsabo hampirinasa efa ao aman-taonany maro izao saingy tsy mbola niva ny olana Jessica Miray sy Manofo Randriamalala. Sampana vonjy taitra voatery-katona tsy fampina mpitsabo ka raha mambandia ambany. Miantso vonjy ny hopitalim-panjakana ao Frantsa manao antsoavy indray ny mpitsabo any an-toerana. Sampana vonjy taitra sy latsaky ny 20 amin'izao ao Frantsa no voatery ferana ny asany raha araky ny lisitra navoaka ny SAMU Urgence de France. Mpitsabo mpanampy 700 no fantatra fa tsy ampy ao amin'ny hôpital APHP na ny Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Ny ena arivo ny mpitsabo mpanampy tao amin'ity hôpital ity mitamitamitondasa toy izao. Misy amin'ireo arivo ireo ny ova asa na nifindra amina hôpital tsy miankina. Ambany dia ambany mantsy ny karaha mampiasa misehatra amin'ny fahasalamana ny an-toerana raha ny fitarainana izy ireo. Raha ho ana mpitsabo mpanampy iray izao manodidina ny 700 euro ny karaha maraisy ny isam-bolana. Ambany izany amin'izy ireo. Ao amin'ity hôpital ity hatrany dia 20 isanjato amin'ny fandriana izao tsy miasa noho izay tsy fampina mpitsabo izay. Manoloana ity krizy lalovan'ny sehatra ny fahasalamana ao Frantsa ity nanambarany Prime Ministre Frantsay Elisabeth Borne fa efa nampiantso ny ministra tompon'andraikitra mba handefa vahaolana faran'izay aingana. Tapitra ny fampalalam-bavao tompo-kilasy tompo-kivavy mankasitraka anao nanaraka izany sy hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny fandarana Global News no arainao aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny fandarana manokana na ny miara-manonja manokana iarahanao amin'ny Filomary Karavalomanana sy ireo solomaha-mahoaka voafidy tamin'ny alalany antokotiko Madagasikara. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Un tour chez ma fille. Ny tena kosa mametraka ny veloma manapitafa ao amin'ny rapitso indray.